J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques en Dalmine. La boutique des marques Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Nasehon'ireo mpandray anjara nandritra ny fanokafana ny mission d'observation électorale de la SADC androany fa tsy feno ny fepetra hirosona amin'ny fifidianana eto Madagasikara hiteraka crise politika goavana eto amin'ny firenena ny fijerijerena hiroso amin'izany ka anarana ny SADC tsy hijanona ho mpanara-maso fotsiny ihany. Mitonontonona ho an'ireo mpanohana ny vondron'ny kandida 10 aotoliara melohan'izy ireo ny fampiasan-kely ataon'izy andary amin'ny olom-pirenena hitaky ny fahamarinana tsy manaky ny fifidianana amin'ny faha 14 Novembre ho avy izao ihany koa izy ireo. Any ivelany nafindramona ireo mponina mahery 4,000 tao Islande taorian'ny horohorotan'ny fanesy tany an-toerana ainany sy ny fipoahana volcan any amin'ny fiatra Atsimo andrefana antony nandraisana fanapahan-kevitra maika na ny fanazavany ny tompony andraikitra any an-toerana trano. Araha itsika vetrany ary ny andindin'izay. Alahady faha 12 ny volana Novembre 2024 tomboko lahy sy tomboko vavy aterina ny araba omba mpirarintso ho antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ny ity alina ity asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ho amin'ny androany anovoantsika izany ary nasehon'ireo mpandray anjara nandritra ny fanokafana ny mission de l'observation électorale de la SADC androany fa tsy feno ny fepetra hirosona amin'ny fifidianana eto Madagasikara hiteraka crise politika goavana eto amin'ny firenena ny vizirizirina hiroso amin'izany ka nairana ny SADC tsy hijanona ho mpanara-maso fotsiny ihany ny andindin'izay entiny Ionasana. Tsy feno ny fepetra isy ny fifidianana Matius Mangarahara ary vokatra ho eken'ny rehetra eto Madagasikara. Vao hososo ny demokrasia ary hiteraka korontana eto amin'ny firenena ny fisisihana amin'ny fifidianana amin'ny 14 Novembre izao. Ireo nisan'ny teboka lehibe ny vohitra nandritra ny fandraisam-pitenenan'ireo mpanao politika avaram-pianarana sy ray aman-dreny eto amin'ny firenena tamin'ny fampahafantarana ny fisokafan'ny fanaramaso ny fifidianana tanterahan'ny SADC izay notanterahana androany teny Alarobia. Fantatra zareo ny zava-misy fa nampatsiahivina azy hoe milaza izy fa ho avy fanaramaso ny fifidianana. Ny zava-misy anefa efa iaraha malala fa fifidianana tsy ho eken'ny mpandray anjara rehetra. Miseo nampatsiahivina azy fa 10 amin'ireo kandida 13 no tsy manaiky ny isehon'ny fifidianana amin'ny 16 Novembre ary mitaky sy mangataka ny fanemorana an'izany fifidianana izany. Ary namafisina fa tsy fahatahorana fifidianana na fandavana hanao fifidianana fa fitakiana, fandaminana sy fanajana ny ara-dalàna aloha izay vao manatanteraka fifidianana manaraka ny lalàna sy eken'ny mpandray anjara rehetra. Ka dia ny antsika moa ny atao any misoroka izay sanatria mety ho fisian'ny krizy fa tsy hoe sanatria rehefa ao aorianao ka tsy sanatria misy olana na misy fifandonana indray ao aorianan'ny fifidianana izay vao hoe ndao ama-krizy. Inona fa ho tateriny ny zavatra voalaza teto. Ny olona rehetra nandray fitenenana teto ane mitovy amin'ny zavatra tenenitsika daholo ny teneniny. Asa mino afa voaray dia ho tafitany amin'ny instance mpanapa-kevitry ny SADC ny fanamariana natao teto. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny teo anivon'ny plateforme de négociation et médiation tariny filohan'ny anteny miram-pirenena Razana Maso Christine izay nisoloan'ny professeur Raymond Ranjevatena. Nambarany tamin'izany fa misy ny olana lehibe eto amin'ny firenena noho ity fifidianana ity izay isan'ny antopijoroana izy ireo. Miaraka amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena izy ireo amin'izany izay any androm-panjakana tokana manara-dalàna eto amin'ny firenena ankehitriny. Nambaran'ny professeur Raymond Ranjeva nanoloan'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny SADC ihany koa fa mitanila ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ireo fanapahana izay avoakany. Ny HCC izay rafitra hitsara sy hamoaka ny voka-pifidianana noho izao efa nakany toerany izao ka ho krizy mahavaivay no miandry ny firenena aorian'ny fifidianana ary izao zava-misy izao antony nampahafantarany sy nanairany teo anivon'ny SADC. La haute cour
constitutionnel a pris. Fanampahana maro no niraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana izay tokony ho tsy azo ivalozana nefa toa iverenana indray taty aoriana. Noho izany, voalohany indrindra izay fanapahan-kevitra rehetra no raisina momba ny fikarakarana ny fifidianana dia tsy manaraka ny lalam-panondrenana ary tsy ara-dalàna. Faharoa, tsy mipetraka intsony no mahizy azy ireo andrim-panjakana ary lasa tsy manara-dalàna intsony. Rehefa nivoaka tamin'ny voarakitry ny lalam-panondrenana ny ACC tao aorian'ny fialan'ny filoham-pirenena ka nanindry izay andray ny toerany. Noho izany, ny any andrim-panjakana ara-dalàna dia any antemimera-pirenena. Tiako hisarihana ny sainareo ihany koa fa ireo mpandray anjara tamin'ny asa nataon'ny plateforme de négociation et médiation fa noho ireo fanapahana no raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana no miteraka izao korontana sy savorivory ankehitriny eto amin'ny firenena izao. Fantatra tsara ny iraka hampanaovina anareo ary tsy manam-pahefana hanaovany datim-pifidianana ianareo. Nefa koa, ny fanaramaso dia tsy hoe mitazana sy mijery fotsiny zava-misy manoloana ny toetra ramamaivay. Feany, ny SADC sy ireo vondrona iraisam-pirenena dia namoaka rekomandasiona maro tao aorian'ny fifidianana 2024 mba hisian'ny fifidianana madio, mangarahara ary izay vokatra ivoaka ho ekeny rehetra eto Madagasikara dia tsy nisy firarahina sy fampiarana na kely aza. Ces recommandations que vous avez transmises à l'État malgache sont restées lettres mortes. Isan'inany eo tsy fahafenoan'ny fepetra amin'ity fifidianana ny 12 Novembre ity ihany koa nanoloan'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny SADC ny Prime Ministre teo aloha Monja Rondefo. Milaza moa zareo fa mbola andray anay ary efa nampilazaina zay teo ny nina moa zany ny fotoana andraisany. Tsy mahafapo tokoa aloha ny zavatra nolazainy zareo satria mifanohatra amin'ny principe lazainy. Lazainy fa hoe fampanjakana ny demokrasia aty Afrika indrindra ao anatin'ny SADC ny asan-jareo ary manara-maso zay fifidianana hoe mifandraika amin'izay fametrahana ny tany tandalana sy ny demokrasia aty Afrika izay. Nefa dia milaza zareo fa hoe mijery fotsiny na miobserve fotsiny, zany hoe mifanohatra. Misy mifanohatra ao, misy hoe principe de souveraineté mifanohatra ao, ka io moa zany mbola anaovana exposé amin'jareo satria mety misy koa incompréhension satria ny tranga ohatran'izao dia mety mampiova ihany koa ny ataotsika hoe les principes de loi internationale ka izahay zany hitondra exposé eo amin'jareo hoe rehefa nanaiky Madagasikara nanao soni, rehefa nanaiky zareo hanao observation dia tokony misy fepetra tsy azo ivalozana koa arahan-jareo fa raha tsy zany dia mitovy ihany amin'ny ACC eto amintsika ka ny vokany dia tsika samy malagasy ihany no ifamono eto. Ny mitongilana aloha mbola tsy sahako no miteny azy amin'izao ora zao fa misy fifandrirotan-kevitra eo amin'le fampiarana n'le fenitra maro samihafa amin'ny fehiny SADC sy le hoe fahaleovantena sy ny souveraineté nationale na firenena anankiray dia misy fifandrirotana zay sotoavina sy fenitra ampiasaina izay. Azavaina aloha zay ka rehefa hita fa hoe mivandravandra kosa fa tsy manaraka na ny principe ny SADC ny observateur ny SADC dia ilaza tsy ampiambahambana zay fa mitanila izy. Ireo nandray anjara fitenenana rehetra nandritra ity fanokafana ny fanaramaso ny sotra-pifidianana avy amin'ny SADC ity dia samy nanao ireo loza mitatao sy miandry ny Madagasikara aoriana fifidianana izay ho tanterahana afaka efatrandro. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny firaisamonim-pirenena sy ny solitena teo anivon'ny gouvernemanta saingy samy tsy nisy nandray fitenenana. Etsakilany raha jereny ireo singa misy 120 ho arahi maso ny reto iraky ny SADC ireto dia maro ny tsy feno amin'ity fifidianana afaka andro vitsy ity. Voalohany amin'izany ny hoe andraisan'ny rehetra anjara. Iarahany maro mahita ireo tsy tafiditra ao anatin'ny lisy fifidianana raha tsy aka ohatra afa-tsy zay. Faharoa ny fisitrahana ireo zon'olombelona, ny fahafahana mivory sy maneho hevitra. Ny varan'ny zava-misy eto amintsika dia iarahany rehetra mahita io ny antso-jay sy ny fampiarana hery famoretana amin'ireo tsim-pomba ny fitondrana. Fahatelo, ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanomezana tambiny na takalo, ny herisetra ara-politika sy ireo tsindry sy raha matahora samihafa. Raha ity tranga fahatelo ity tsy ho ary voatanisa ary tsy ho araka ireo mpanara-maso misy 520 avy amin'ny SADC ireo tranga saika isa-pokotany na atao amin'ny olon-tsotra izany na amin'ireo mpiasa-panjakana. Voatelo amin'ireo singa 120 ireo voalaza ireo izay hitarafana fa tsy fifidianana ara-demokratika tsy madio ary tsy mangarahara no kasaina ho tanterahana eto amin'ny firenena ny 12 Novembre izao.
Ireto mpanaramaso ny fifidianana ireto izay hitondra ireo faneho-kevitra sy tatitra rehetra izay nivoatra tamin'ity androany ity ho ampahafantarana ny lehibeny ahafany reto farany mandray fanapa-kevitra. Eo ampiandrasana izany, isy ny fiaonan'ny CEOM na ny mission d'observation électorale de la SADC amin'ireo ivelona isa tokony eto amin'ny firenena manomboka arampitso. Fa manay manoloana ny toedrara ara-politika eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana akatoko ny fifidianana izao, ny solotena ny vondrona Européana Joseph Borrell araka ny fanambarana izay navoaka. Ilaina ny fifampiresana amin'ireo rehetra sy ny fifampitokisana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Fanadidina. Maneho ny ahiainy manoloana ny toedrara ara-politika misy eto Madagasikara nandritra ny herinandro maro izay ny solotena ny vondrona Européana Joseph Borrell araka ny fanambarana izay navoaka ny sampandrara misahana ny diplomasia eo anivon'ny vondrona Européana hatrany. Mafana andrara-pirenena ary isany manamarika izany herisetra hita nandritra ireo hetsika samihafa raha ny fanazavana. Miantso ny hery-velona ara-politika sy ara-tsosialy ny vondrona Européana, tanjona nisy ny fifampiresana sy fifanantonana, anamafisana ny fifampitokisana ahafahana miroso amin'ny fifidianana. Miantso ireo tompon'andraikitra namafy hatrany ny fitovizan'ireo kandida mandritra ny fifidianana ihany koa ny vondrona Européana, ary manamafy ny mahazava-dehibe ny fahalalahana maneho hetsika sy fahalalahana maneho hevitra ary fanajana ny fiainana manokany olom-pirenena tsirairay. Andrasana amin'ireo andrim-panjakana miandraikitra ny fifidianana ny ezaka rehetra sy ny zotra-pifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra, ny vokatra azo izay hamaritra ny hevitry ny malagasy iray manontolo. Mety ny tolona ho an'ireo mpanohana ny vondrin'ny kandida 10 ao atolera ao meloan'izy ireo ny fampiasan-kely ataon'izy andary amin'ny olom-pirenena mitaky ny fahamarinana tsy manaky ny fifidianana amin'ny faha-14 ny volana novambra ho avy izao ihany koa izy ireo raha ny fanadidina entiny Bonhomme Élysée Kolo TV Toliara. Mizotra ampilaminana ny hetsika ataon'ireo mpanohana ny vondron'ireo kandida 10 eto Toliara izay nomarihana tamin'ny alalan'ny diabe mamakivaky ny tanàna ny antefa amin'ireo mpitandro filaminana izay lasa hery famoretana ny olom-pirenena mitaky ny fahamarinana ny fandraisam-pitenenana nataon'izy ireo. Miangavy anareo gendarmerie mampipoapoaky bomba lacrymogène io. Ahinareo bomba ahinay maliniky io. Kaitsika la faitsika ifanaho io. Hinto hevao tantara toy. Tsy manaky to la tsy tapaky vozonao. Tinjarahy tiajaminono tsy manatsiny sempotsy raha ataonareo tele mahatsiaro faly avao nareo fa zandaro. La ananareo natao ny tianareo. Nilatsaky tiranomaso tamin'ny herinandro iny itakatana sy oxygène satria manananaky manaka an'iny koa za. Zandaro reto zany tsy raha miteraka jafa miteraka vato. Samboronareo zahay lafa manelingelanareo fa tsy apoanareo antsamin'olo ara ao. Marary ty fonay. Ty raha ataon'ny gendarmareo. Ty raha ataon'ny fitondrareo marary ty fonay fa tsy saka loatsy zao. Aia majatsy manatsiny olo handehanao bazary ireo zao riata lacrymogène zao le tsipitsipiky ao. Tolona fanatao ty tsy mimpody koa. Ary matokisana ravandasa tika. Hanody anareo raha ataonareo io. Aza mieritseritsy nareo hoe velom-bokoko nareo raha ataonareo. Ny baiko manapetra. Tsy ny baiko rehetra mitantarahany. Fa jerena koa ny zon'olombelona. Mety avy agnataoko sa tsy mety. Tsy ekena ihany koa ny fandrahonana atao amin'ireo mpiasa-panjakana tianeo ny heviny hoy ny avy eo anivon'ny sindika. Mangataka ao alohan'ny hitakiko amin'ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny asa-panjakana fa indrindrandrindra eo amin'ny fampianarana mba hampijanona ny fandrahonana ny mpampianatra. Fa sao dia hivadika raha ty. Avelany mpampianatra hitolona miaraka amin'ny vahoaka. Ka serisere andeha amin'izay tsy tiany agny fa avelao andeha amin'ny tiany. Dia manaraka an'izay mitaky koa zahay ny tombotsoany mpiasa-panjakana rehetra hoe avoaho io fa satria napananteny ianao aboaho. La tsy aboaky manantena zay fa ny président ho tonga eo zay antenainay ho tonga eo dia antenainay ary noanay tokoa fa hamonjy anay satria
zay no antony hitolomana noho ny fijaliana misy amintsika rehetra sa eny tsy mijaly atsangano ny tanan'izay tsy mijaly iabiaby zany mijaly. No mafisin'ireo mpanoana ny vondron'ireo kandida folo ihany koa androany fa tsy hizotra araka ny laony ny io fifidianana ho avy io ka tompona andraikitra amin'izany ny mpitondra ankehitriny ka vao maika hahamafy ny tolona hatrany. Ijanona ny toliara hatrany itsika amin'ity fanadidina manaraka ity miantefan'ny Jenerali Ravalomanana Richard ny fanambarana ataon'ireo manamboninahitra ambony kolonely izay manohana ny hetsika ny vondron'ny kandida folo manoloana ny fanomezana bakura mpitandron'ny filaminana amositra ireo olom-pirenena mitaky ny zo sy manohitonany sy mangataka ny tsy ara-dalàna ka mahatonga faharatrana sy fisamborana tsy amin'ny antony ireo olon-tsotra. Fanadidina. Antso ho an'ny Général Corps d'Armée Ravalomanana Richard. Andriamatoa filoha-tsaina no ireo ratra vokatry ny tifitra sy jaroka lacrymogène amin'ireo vahoaka mizotra am-pilaminana an-tanam-polo ny herinandro lasa iny mandrakakehitiny miangavy anao rahalahy atsaharo raha azo atao ny herisetra sy fandratrana amin'ny mpiray-tany razana aminao. Tsy vahavalo ireo na mpifanandrina akory fa vahoaka tsotra te haneho ny heviny. Olana politika io ravana ka vahaolana politika ihany koa no mifananify amin'izany. Mandry fe ny fieretretanao mahita ireo zaza mambevavy any amin'ny hôpitaly, any amin'ny sekoly, iharany herisetra, sepotra, iharany hatorany olona lacrymogène isan-karazany. Mba saino kely noho izany manamelo tanteraka ireo izay nahavanin-doza ka nisy ny ramy raraka izahay andiany fahatelo ambin'ny folo aty toliara indray miheritany aminao tany amin'ny akademia miaralia masina ny tany razana hoy colonel Edson Renegate, hoy colonel Rakotomalala Désiré, hoy ny colonel Rabiar Laza. Arma d'élite no nampalaza ny toy gendarme toy bakany zay. Zany hoe arma manana ny maha izy azy. Hanany zao zany lasa hosen'olo ampaladia ny gendarmerie. Lasa tsy asian'olo hasiny ny gendarmerie. Ny antony zany dia noho nareo zay mibaiko azy amin'izao fotoana zao io. Manday azy amin'ny lalany tsy tokony handehanana. Lasa ataonareo fitaovana politika ty gendarmerie ty. Malahelo zahay satria tato no nandany ny fahataronanay. Mbo maro zanjy zay mbola ilomano ao anatin'ity gendarmerie ty. Tsarovy fanareo zay mano hoe baiko io. Misy aminareo no efa retraité. Raha tsy tenao afa-tsy général Richard Ravalomanana efa retraité anao. Aza simbaina ty gendarmerie ty. Ianareo zay mitondra ny fibaikona amin'izao fotoana zao ato anatin'ny gendarmerie. Raha misy angamba tsy haharitsy 5 taonareo fa retraité abiabiaby. Mba eretsereto ny zanjy madinika baka afara ao. Eretsereto ny ho avy n'ity gendarmerie ty. Nareo angamba mety nahita ny tantaran'ny FRS teto. Mety nahita nareo fa rava rehefa nampidirina anatin'ity politique toy. Ka andesinareo mankany amin'ny lalan'ny politika ny gendarmerie fa tsy mety. Tsy tokony ataonareo fitaovana ara-politika io gendarmerie io. Dia izay koa mamana ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity alina ity aorian'ny dokam-barotra fotsika no anohy ireo fanadidina samihafa toy ny olana amin'ny fisitrana raha fisotro madio ao an-tampon-tanàna ny Mahajangao. Mamy fotoana anao ary afaka fotoana fohy. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend.
Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Tavavegny indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mamerina ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy ho an'ny mahajanga avy hatranintsika amin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Nanomboka omaly no voatazona ao amin'ny serana mpiara-manidina Amborovy mahajanga ny angidiby ny kandida sy teny ary voatazona eny Ambohigadin'ny Zandarmaria kosa ireo mpanamory. Nisy ny iraka manamboninahitra tonga ao Mahajanga nanokatra ny fanadihadiana mikasika io raharaha io hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony zomana ilay angidiby saingy nisy ny loharanom-baovao fanandady tao Besalampy ilay angidiby nisy natsikatra fa nandatsaka kesika tamina vedette iray. Anja Robert Kolo TV Mahajanga. Mbola tazomina ao amin'ny serana mpiara-manidina Amborovy Mahajanga nanomboka ny tolakandro ny sabotsy 1 ny volana Novembre ity angidiby ny kandida laharana 17 ity raha toa ka mbola voatazona ao anivon'ny brigade ny Zandarmeria Pirenena kosa ilay mpanamory. Araky ny loharanom-baovao dia angidiby avy any Mozambika izy io ary ny odiody tao amin'ny faridranomasiny Besalampy tao amin'ny fokotany Vilamatse commune Soanenga distrikany Besalampy ary nisy nahatsikaritra fanandatsaka kesika tambonina vedety iray tao an-toerana ilay angidiby mialohany nandehanany akasolika manokana ho an'ny fiaramanidina na kérosène tao amin'ny serana mpiara-manidina Amborovy. Nisy fokon'olona nahatsikaritra ny zava-misy tao Besalampy ka nampilaza ny manam-pahefana tao Melaky araky ny loharanom-baovao ihany. Tonga eto Mahajanga araky izany ny iraka manokana avy ao anivon'ny Zandarmeria Pirenena anao ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Tamin'ny 12 oratoandro teo no niazo ny Besalampy ireo délégation ireo ary ny gadona teto Mahajanga indray tamin'ny 4 oratolakandro teo. Rovina zany mahazo valiny. Meko nareo mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireto iraka manokana ireto araka izany ka andrasana ny otoy ny tiraraha ity. Etsekilany nilaza kosa ny kandida laharana 17 Andriamatoa sy teny raha hita tao amin'ny page Facebookny fa antsonjay ataon'ny fanjakana azy izao zava-misy izao ary misy ambadika politika. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray mitondra faisana amin'ny tsy fisitrahana famatsiana rano avy amin'ny jirama nimpona ao amin'ny fokotany Manjarisoa ao Mahajanga. Efa tao anatin'ny 10 taona izay amin'ny alina no manararoatra manangona rano ireo mponina tato anatin'ny andro vitsy tsy misy ny rano ao amin'ny fokotany Manjarisoa arivo ariary ihany koa ny rano iray bidon. Fanadihadiana. Tafiakatra arivo ariary ny vidin'ny rano iray bidon ao amin'ny fokotany Manjarisoa Mahajanga. Ny mponina ao an-toerana izay efa nijaly rano aman-taonany maro saingy tato ato dia tsy misy na goto ray aza isaky ny tokantrano ka voatery tsy maintsy mividy rano any amin'ny toeran-kafa ny mponina. Mandeha makarana any amin'ny toeran-kafa any fokotany hafa zay gidregidre vao mahazo rano. Izy kana izy io 2 arivo ny lanjana ray. Raha sotoranjanana dia manefa 2 arivo. Ny quartier misy anay moa dia efa tsisy rano efa mandritra ny 10 taona sa 9 taona tsy haiko tsony. Reto lanjana 2 reto, lanjana 2 reto 2 arivo ka tena matsiaro sahirana zahay, mijaly zahay. Efa mitaonana zany zahay dia isaky ny alina foana vao mandeha ny rano. Fa tao anatin'ity herinandro ity dia tsy misy rano mihitsy eto na goty anankiray aza. Mijaly zahay. Tena reraka amin'ny fahasalamana, reraka amin'ny financementanay. Ny vidin'ny rano aminay amizao raha reny le bidon jaune reny 5000 francs arivo ariary ny bidon anankiray. Tonga dia amin'ny 12 alina tsy mandeha le rano. Lasa ndray kely miverina kely ndray, mifoha ndray mbo miandry kely mba fa mandeha izay, mbola tsy mandeha ihany. Tapitra jusqu'à maraina foana ny andro maso ty mena. Tsy matory avako mijaly zay vahoaka ny Manjarisoa. Tena mijaly. Ka mba miangavy anareo mba mieno anay anareo
tsy sasatra noho izany ny manao antsoavo amin'ireo tompona ndraikitra iantefaniny izao tsy fisian'ny rano ao amin'ny fokotany manjary soa izao ny sefo fokotany fa hitantsika ny fahorim-bahoaka zay zao koa dia tena miaina anatin'izany tsy fisian'ny rano zany ary efa renitsika reny teny reny mpianakaviana fa mijaly indrindra fa resaka torimaso tena fa mahazoazo taona miakatra ny tension eto dia todika manokana aminareo tompona ndraikitra mba jereo manokana ndre fokotany manjary soa fa tena mijaly de tena mijaly fa izahay mizaka ny fiandrasana rano amin'ny alina ndraindray tsisy rano mihitsy de miala maina mihitsy manateny zay fa ijery manokana fa satria zonay tanteraka misitraka izany rano fisotro madio zany efa ho 5 taona izao no ijaliana ny rano eto amin'ny fokotany manjary soa ny eto Mahajanga nefa mafana ny andro dradradradraina etsero fa ny fahadiovana no loharan'pahasalamana nefa ny vahoaka tokony isitraka rano fisotro madio indray ity no tsy homenjo isitraka izany rano fisotro madio izany. Nandalo tao amin'ny faritra Vakinakatra ny hetsika ara-pizantany antsoina hoe raid montgolfière misafito ireo mpandray anjara tamin'ity raid montgolfière andian'ny faefatra ity izay nahitana teratany vahiny sy malagasy faritra eny eto Madagasikara no olalovany araka ny fanadihadiana izay itiny andrinirina Randriamiarsoa Kolo TV Antsirabe. Anisan'ireo hetsika mahasarika mpizahatany maro tonga eto Madagasikara ny hetsika raid montgolfière no safidiana manokana ny Vakinakatra tamin'ity taona 2020 sy 2020 no toetany sy ny rivotra ananany izay mifandraika tsara amin'ny sidina tao amin'ny montgolfière. Tombony lehibe ao afatry Vakinakatra hoy ny talepatry ny fizahantany aty atoerana ny fisian'ny hetsika tahaka izao mba ahafahana misintona mpizahatany maro avy amin'ireo firenena maro samihafa ijery manokana ny ankantony Madagasikara eny ambony eny ary koa fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany anatiny. Ny montgolfière zany dia eto Madagasikara nanomboka tamin'ny 2 volana Novembre mandrapatonga ny 20 volana Novembre dia faritra enina no tetezina dia ny faritra Tasy izay efa vita tamin'ny voalohan'ny herinandro teo dia ny eto Vakinakatra izay miainga eto Antsirabe tombony lehibe tokoa satria vahiny daholo izy ireo dia mahazo tombony zany ny resaka trano fandraisam-bahiny ny trano fisakafoanana fa na isika vahoaka koa raha dia mahazo tombony satria fafinaretana ho an'ny maso dia mino fa mankasitraka an'izay ny vahoaka mialeto izy dia ho any Ambalavao sy Fenoarivo sy Salo dia mifarana ny amin'ny faritra Menabe amin'ny allée des Vaovao. Miisa 7 ireo mpandray anjara tamin'ity raid montgolfière andalo eto Antsirabe ity izay ahitana teratany malagasy vahiny. Raha ny makasika eo amin'ny lafiny teknika dia tsy afaka avila izy ity raha nambara ny tompona raikitra fa miankina amin'ny rivotra sy ny toetany no ahafahany misidina ary manodidina ny adiny iray mahery 40 minitra eo raha ho any tamin'ny mangatsiaka fa raha any amin'ny tamin'ny mafana kosa indray dia manodidina ny 30 minitra ny sidina afaka tao noho ny hafanany rivotra. Tanjona hoy izy ny anangana tolotra ara-mpizahatany eto Madagasikara mahakasika manokana ny sidina tao amin'ny montgolfière. Ny montgolfière dia manidina manaraka ny rivotra au gré du vent zao fomba filaza azy tsy azonao dirigena tsy azo hoe alefa ary na alefa ary fa miaka midina ny azo atao aminy zany dia eny ambony eny misy couche d'air maromaro dia arakaraka iny zany direction globale zany fantatra hoe mandeha makary fa ino no afaka vilivily makaty na makaty fa manaraka ny direction globale miakina amin'ny rivotra foana zany. Maraina tsy maintsy manidina satria resaka chimie fizika ilay izy le rivotra ao anatin'le ballon mine zany tsy maintsy mafana noho ny rivotra ety ivelany rehefa mafana ny rivotra anatiny dia miainga ho azy izy. Ny antony anaovana azy hoe maraina satria ny maraina ny rivotra ivelany mbola mangatsiaka dia rehefa manomboka miposaka amin'ny masoandro mafana le rivotra hafanain'le masoandro le rivotra dia lasa mitovy amin'ny hafanan'le rivotra ao anatin'le ballon ny rivotra ivelany dia amin'izay fotoan'izay tsy maintsy mitady toerana hipetrahana. Raha eto Antsirabe manokana zao eto zao mangatsiaka zany hoe raha mangatsiaka zany dia ela kokoa le rivotra vao mafana dia afaka manidina mihoatra ny adiny iray sasany omaly zao adiny iray sy 40 minitra ny nanidina. Raha ny mitoerana mafana be ohatran'ny morondava zao any tsy mihoatra ny 30 minitra ny fanidinana dia fa zava-dehibe ary nisy anankiray tanjona zany dia ny ahafahana mametolotra vaovao eo amin'ny fizahantany resaka sidina montgolfière.
fa eo pikarakarana taratasy miaraka amin'ny aviation civile sy ny fanjakana moa zany tena amin'izao fotoana. Araka izany dia anisan'ireo hetsika mahasarika mpizahatany maro tonga eto Madagasikara ity hetsika raid montgolfière ity ary itoy ihany amin'ireo faritra hafa indray ny sidina atao manaraka. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray nafindramona ireo mponina mahery 4 tao a Islande taoriany orohorotany ny fanesetany antoerana ahinany sy ny fipoahana volcan any amin'ny faritra Antsimo andrefana antony andraisana fanapakevitra maika raha ny fanazavany tompona raikitra any antoerana fanadidina eo amin'ny sarany France 24. Tao amin'ny faritra Antsimo andrefany Islande miverimberina matetika ny orohorotany sy mpanitra ny finoenan'ireo mponina ary potika ihany koa ny lalana nafindran'ireo tompona andraikitra ara-panjakana maika ireo mponina ao Grindavik ny aliny zomatra amin'ny sabotsy sy lasa teo ho fitandremana ny an'izy ireo manay amin'ny mety sy ny fipoahana volcan any amin'ny manodidina ny tompona andraikitra raha ny fanazavana tsy lavitra no misy ireo magma ary ahinany fipoahana anatin'ny 2 andro manaraka mipetraka any amin'ny toerana andraisana trabona izay noman'ny fanjakana ny toerana ireo rehetra nafindramonina eo ihany koa ireo ny safidiny hipetraka any amin'ny havana samihafa isan'ireo fotodrafitrasa hita ao Grindavik ny tobiny herinaratra sy fanangonana rano hatramin'ny farany volana oktobra lasa teo manodidina ny 4,4 alina ireo orohorotany nisy tany an-toerana misy 3 kosa ireo fipoahana volcan tao anatin'ny 2 taona izay. Dia izay ihany koa mamarina ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ity alina ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV kosa dia mbola manome fotoananao ho amin'ny raha-pitso indray avelo matoboko. Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.